Ampitomboina ho amintsika rehetra mandrakariva ny ariavana ny fahasoavan'ny tompo. Ampifaliana mandrakariva ny onana amintsika amin'ny fotoanany mana isan'andro ary dia hitondra hery mpanao vaovao antsika hatrany ny fahafantarantsika ny hevitran'Andriamanitra ary indrindra hitondra fitahiana ho antsika koa sy famonjena ho mandrakizay. Maraka toko 9 andininy 12 ka hatramin'ny toko 9 andininy 1 no vakintsika anio. Alohan'ny amakitsika izany sy andiniantsika azy dia mbola iara-mivavaka isika aloha. Andriamanitra rainay eo, manatona anao indray izay amin'izao fotoana izao, mba hisaotra anao sy hideranao indray. Aneo aminao ny fankasitrahanay noho ny famondramponao, azahoanay miaraka miaino ny teninao, azahoanay miara-mandinika ny teninao. Sambatra ny izay tompo manana an'izany, voninahitra ny eo anao raha eo. Handinika ny teninao indray ary zahay izao. Ianao fanahy masina no angatahinay hanazava aminay ny teninao, mba hitondra herim-panahy fanantenana vaovao ho anay ny teninao. Satria Andriamanitra ny fanantenanay ianao, ka sany laza aminay hoe mifalia amin'ny fanantenana. Iza nefa no antenainay, ianao raha eo sy ny teny fikasanao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no angatahinay izany, misaotra Andriamanitra fitiavanao. Amen. Filazantsara ny Marka toko 9 andininy 12 ka hatramin'ny toko 7 andininy 1 no vakintsika. Vakinina amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary tonga tany Betsaida izy, ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy hanendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa noro rano ny masony ka napetrany taminy ny tanany, dia nanontaniany hoe izy, mahita zavatra va ianao? Dia niandrandra raha lehilahy ka nanao hoe, mahita ny olona fa toa azo ny fijeriko azy, saingy mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany, dia nibanjina raha lehilahy ka nahiratra tsara, ary hitany miariary ny zavatra rehetra. Ary Jesosy napody azy ho any an-tranony ka nanao hoe aza makao an-tanàna. Ary Jesosy sy ny mpianany dia lasa nakeny amin'ny reny tanàna momban'ny Kaisaria Filipo, ary noho ny teny an-dalana dia nanontany ny mpianany izy ka nanao taminy hoe, ataon'ny olona ho iza moa aho? Ary izy nanao taminy hoe, Jaona mpanao batisa, fa hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany anankiray amin'ny mpaminany. Ary Jesosy nanontany azy hoe, fa ianareo kosa manao aho iza? Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe, ianao no Kristy. Ary nandrara azy rehetra izy mba tsy lazalaza azy amin'ny olona. Dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafika ho lavon'ny loha-olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoran-dalàna dia ho vonoiny. Ary rehefa afaka teloana dia hitsangany indray izy, ary nahariariny tsara no filaza izany teny izany. Ary Petera nanohina azy tanila kely, dia niteny mafy azy. Fa izy niodina, dia nijery ny mpianany ka niteny mafy an'i Petera hoe, mankaneso aty voko ry Satana satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Ary natsoina anatona azy ny vahoaka mba amin'ny mpianany, dia hoy izy taminy, raha misy tahanaraka dia aoka izy andany tenany, sy tondrany azy fijaliany ka anaraka ahy. Fa na iza no tahamonjy ny ainy, dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara, dia hamonjy izany. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo tontolo zao azy, kanefa very ny ainy? Fa inona no men'ny olona ho takalony ainy? Fa na iza no menatra sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, dia ho menatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina. Ary izy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana ambara-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ipanazava, miandrandra
am'izany tenin'Andriamanitra ny vakitsika izany indray ry havana dia voafetra ihany moa ny fotoana ary mialatsiny indrindra raha tsy afaka hamoaka ny fahamarinana rehetra avy am'izany sika fa fahamarinana telo lehibe ihany no avotratsika avy am'izay teny no vakitsika teo. Ny fahamarinana voalohany de zao: mihaino ny fiangavian'ny olona azy Jesosy Tompo ka nanasitrana lay jamba. Mihaino ny fiangavian'ny olona azy Jesosy Tompo ka nanasitrana lay jamba. Hitatsika ny hoe nangataka taminy hanendry lay jamba ny olona rehefa tonga tany Betsaida izy. Fahamarinana hitatsika matetika izany, zany hoe olona mitondra ny marary makeo am' Jesosy dia mihaino ny fitarainany reny olona reny Jesosy, mihaino ny fiangavian'ireny olona reny Jesosy. Zany eto zao de hitatsika indray lay lehilahy jamba. Matory reto olona reto nitondra nyity lehilahy jamba ty nakeo am' Jesosy de satria nino ane izy, nino an' Jesosy izy, fa mahay manasitrana azy Jesosy. Sika rehetra moa dia miara-manaiky fa tena mora fo Jesosy. Iratsika ny hoe Jesosy mora fo indrindra, tsara sady mahasoa. Jesosy mora fo indrindra, tena mihaino ny fiangavian'ny olona nitaraina tamin' Jesosy. Ary betsaka no hitatsika ny marary efa nisotranin' Jesosy. Filazantsara amin'ny Marka toko voalohany, demoniaka. Ny 5:20 amin'ny Marka toko voalohany ihany, ny rafozan'ny Petera. Marka toko voalohany 5:40, boka. Toko 2:1, olona voan'ny paralysisa. Marka toko 7:1, lehilahy maty tanana. Marka toko 7:7, olona maro teo amoron-dranomasina. Toko 5:1, demoniaka tao Gadarena. Toko 5:20, zanaky Jairus lay vehivavy marary 12 taona. Toko 5:1, marary maro nanendry azy. Toko 7:1, marary marenina sady raiky dela. De eto ndray toko 5:12, jamba. Hitatsika am'izany ry havana fa karazana marary maro nentina tao am' Jesosy. De inona ny zavatra nitranga? Nangoraka an'ireny marary reny izy sady nanaiky ny fiangavian'ny olona. Ary noho izany de tokony tsy salasala mihitsy sika hiangavy an' Jesosy koa raha misy marary, na izy hoentitsika eo am' Jesosy. Saingy zao tsy maintsy olona mino an' Jesosy sika mitondra azy makeo. Misy manko hoe ndao hoe mba entinany na hoany na tsy hoany, sitrana moa izy, sitrana moa izy de andao fa de ho hitatsika eo fa de andao ety fotsiny ihany izy. Fa anga zany makany am' Jesosy, matoa ny olona mitondra ny marary makany am' Jesosy ny finonao na avonjy anao ny tompo. Ary Jesosy no nahita ny finoana reo, ny finoantsika de ilaina raha manatona an' Jesosy sika. Satria marina fa tsy mahita an' Jesosy ny tsika am'izao fotoana zao hoe tsy mahita an' Jesosy tsony sika, fa ny fahefanany men'ny mpianany dia mbola tanteraka mandrak'androany. Ny fahefanany men'ny mpianany ny hoe mandehany ianareo, avoany demonia, sitrany ny marary. Ary ny Marka toko 5:12 mamarana ny filazantsara ny Marka. De zany mihitsy ny tenin'ny tompo hoe ary hoy izy taminy mandehana any am'izao tontolo zao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zay misy atao batisa no vonjena, zay tsy mety mino de ho elohina. Io teny lazainy hoe mandehana ianareo mitoriny filazantsara, amoka de amin'ny menarako izy, ametra tana amin'ny marary izy ho sitrany reny. Na de sotro zava-mahafaty azy izy tsy ampaninina azy zany, no amarin'ny tompo zany. Satria teny naloko ny vavany ary ananany fahefana ny manatanteraka azy. Ary ny fifalitsika ry havana mandraka androany ary mandra-piveriny tompo eny amin'ny raha lanitra de ho tanteraka izany am'izay mino fa mahatoky lay efa nanao ny teny fikasana. Ary zany nahatonga any Petera hoe raha ny aretina ve dia kapoka taminy iny fanasitranana anareo hoe Petera 1:2. Ary zany nahatonga an' Jesosy raha naminany azy Isaia 3:7 nilaza hoe mitondra ny aretintsika tokoa izy
sady nivesatra ny fahotantsika ny diakapoka taminy ny fanasitranana anareo ny aino ny fiangavian'ny olona Jesosy ka nanasitrana ilay jamba nentina teo aminy. Riavana, misy marary veo amitsika, mahagaga riavana fa ny filazantsarany marika ny toko maro ao anatiny, de saiky milaza fanasitranana avokoa. Hanampirofo fa nanasitrana Jesosy. Satria tsy miovy izy, de mbola manasitrana izy mandrak'androany. Ary noho zany, aza misalasala mifampitondram-bavaka raha misy marary ao tokantrano ao. Ary raha ao tokantrano ao ianao olona mino. Ianao aza milaza hoe tsy maintsy mpiandry avo asa ametraka ny tanako amin'ny zanako na ny vadiko fa marary atao trano ato izy. Tsy atomboky raha mino ianao, aza misalasala ianao ny am'zany. Raisy fotsiny ho tenin'Andriamanitra io, raiso amin'ny finoana io, Jesosy io, zao ny teninao, hamitra tanana marary mino be sitrana ireny, ary noho izany teninao zany Jesosy. Zany mino fa mahay manasitra ny ty zanako ty ianao mahay manasitra ny ty vadiko ty ianao, mahay manasitra ny ty namako ty ianao, mahay manasitra ny ty raitapo amiko ty ianao. Aza misalasala ny am'zany ianao. Fa satria ianao mino, azonao atao zany. Zao kosa nefa, raha ohatra ianao ka hanao zany asa zany ampahabe maso, isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny asa mpifoazana nisy teto amin'ny firenena, na nisorana an'ireny mpiandry reny, hanao asa pahabe maso ny tena antony reny, any am-piangonana, ho hitan'ny rehetra asa ministère, asa fanompoana manokana, natsangany tompo teto amin'ny firenentsika zany, ary hitany vokany. Nanomboka tany amin'ny taona 5,790 ka mandrak'androany, ny fahefanao omen'ny tompo ny mpiandry zay nosorana anatanteraka zany, de hitantsika fa nahasitrana marary maro amin'ny toeran-tsamihafa. Ary noho zany, isaorantsika n'Andriamanitra ny fahafantarantsika fa mbola manasitrana mandrak'androany ny tompo, ary mbola manatanteraka ny teniny ka manasitrana ny marary izy amin'ny alalan'ny mpanompotsy maso zay rahany hivavaka ho an'ny marary. Fa ny fahamarena faharoa zay tianao tsipina ihany ko eto riavana de zao, nanontany mpianatra Jesosy everinareo iza moa aho. Zava-dehibe amin'ny tompo ny fahafantaranao ny hoe iza moa io Jesosy tompo io. Fa iza ny lazainy Jiosy ny aminy, tahaka ny Elia any ianao, mpaminany ianao, John mpanao batisy ianao. Zany ny fiheveran'ny ololahy. Ay, fa ianareo mpianatro reo, ianareo manao aho izy ianareo. Iza ny fiheveranareo aho. Manontany ianao tompoko, iza ny fahalalanao an Jesosy? Mpaminany fotsiny ve? Tsy mety ny fahalalan'ny Jiosy ianao ray zany. Tahaka ny Elia ve? Anankiray amin'ny mpaminany ve? Raha izany fotsiny fahalalana azy, tsy ampy zany. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Hitatsika amin'ny fanambarany Petera amin'ny andinitsotra masina hafa zany. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Raha vakinao ny momba an'io ihany tantarainy Matio azy, de misy fanampiny kely ny Matio. Zao ny hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Matio 4:20. De hoy Jesosy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-draha no nanehoanao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Tsy nofo aman-draha, fa ny raiko izay any an-danitra. Nofo aman-draha fotsiny raha ohatra ka hoe Elia ianao, anankiray mpaminany ianao, John mpanao batisy ianao, fa rehefa ianao no manaiky hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, izany finoana zany avy amin'Andriamanitra izany. Ary sambatra ianao raha mino zany. Zay ny hitatsika ao amin'ny Matio 4:20. Sambatra ianao raha mino azy. Teo sambatra ve ianao? Miaino ary. Minoa ianao. Fa Jesosy tsy mpaminany fotsiny, tahaka andreo heverin'ny olona mpaminany amin'ny fivavahana misy azy. Tsia. Fa ilay zanak'Andriamanitra velona io Jesosy tompo io.
Fahamarinana fahatelo fantatreto de sao zanak'Andriamanitra velony io mahafantatra fa hovonoina izy araka ny hevitr'Andriamanitra. Fahamarinana fahatelo zany. Jesosy mahafantatra fa hovonoina izy araka ny hevitr'Andriamanitra. Nambarany moa io amin'ny 1:30 ka hatramin'ny 3:30. Hovonoina izy. Nahoana no hovonoina lay zanak'Andriamanitra velona? Nahoana no hovonoina izy? Lay Kristy zanak'Andriamanitra velona, nahoana no hovonoina? Avy amin'Andriamanitra anie zany. Ka raha nilaza Paoly hoe sanatry amin'ny Petera hoe sanatry aminao zany, de hoy Jesosy hoe atovohoko ianao ry Satana. Tsy mihevitra ny an'Andriamanitra fa hevitr'olombelona fotsiny ny hevitra ao. Atovohoko ianao ry Satana. Satria tsy maintsy hovonoina tokoa manko lay Kristy zanak'Andriamanitra velona. Nahoana? Zanak'ondrin'Andriamanitra mitondra ny fahotany zao tontolo zao izy ka tsy maintsy vonoina. Tsy maintsy vonoina izy. Raha tsy maty eo amin'ny hazo fijaliana manko Jesosy, natolotra ho zanak'ondrin'Andriamanitra nomena zao tontolo zao, mba tsy ho very za rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy maintsy maty anefa izy. Isolovoina ny mpanota. Mba tsy ho very isika, mba hanana fiainana mandrakizay isika. Fantatry Jesosy zany. Fantany ene zany. Hanja tsy mahagaga riavana. Rehefa avy nanome ny fanasan'ny tompo voalohany izy ka nanao hoe ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao zay arotsaka ao nareo famelan-keloka. Rehefa avy nanome zany izy, de lasa nakany Getsemane, ary raha tany Getsemane izy, ka tonga ny olona isambotra azy, nandray sabatra Petera de nikapoka izy, ampidiro amin'ny tranony sabatra ho izy. Fa nikapoka zay fa nomenina ray koa tsy hosotroky va ho izy. Fantatra nefa tsy maintsy maty ahy, ary nahafatesako mba isolovoina ny mpanota. Satria ho Paoly tatorina ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Ary satria ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ihany nanaovany fampihavanana, de tsy misy famonjena amin'ny hafa, ary tsy misy anarana hafa nomena ny olona azoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery. Asan'ny apôstôly 2:4-20. Ary noho izany, raha misy olona manantena andova fiainana mandrakizay nefa tsy mino an'ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velony, zanany lahy tokana natolotra ho fanatitra teo amin'ny hazo fijaliana, de tsy ahita famonjena izy na de atolony hodorany aza ny tenany. Tsy misy famonjena amin'ny hafa. Fantatra Jesosy fa tsy maintsy hovonoina izy, nefa nanaiky zany izy. Fahamarinana farany, fiainana mandrakizay valisoan'izay mandany tenany noho ny amin'ny Kristy. Nambarany Jesosy eto hoe raha misy te hanaraka aoka izy andany tenany hitondra ny hazo fijaliana ka, fa na iza ny tahamonjy ny ainy avery zany, fa na iza no avery ny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara dia hamonjy izany. Inona mono soa azy ny olona raha mahazo tontolo zao hoe aza kanefa very ny ainy? Inona no meny olo takalo ny ainy? Fa na iza no menatra eo amin'ny teniko sy ny teniko amin'ny fitaranaka ity, dia menatra azy kosaho eo ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny. Riavana, inona moa ny tena tian'ny tompo lazaina? Ny olona mino an Jesosy, ny olona manaraka an Jesosy, de olona tsy manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Mitondra hazo fijaliana, zany ny voalazany. Ary tateraka teo amin'izao tontolo zao tokoa anie zany. Mila fandavan-tena sy fitondrana hazo fijaliana ny fanarana an Jesosy. Niaritra izany daholo ny mpanaraka azy rehetra, ry Petera, ry Jona, ry Matio, ry Paoly, zay nanaraka azy rehetra de nanjary hala n'izao tontolo zao, nenjena teo amin'izao tontolo zao. Nefa izao, ny zavatra ho azony, ny takalo ny ainy, fiainana mandrakizay.
be deaibe ny olona ny tsy mandra rano izy koa mandra any ambadiky ny fahasanany zay lehany any rangaty aleany a zay aleany rehefa tonga any de wity zany havako aza mba ho isan'izay manao zany ianao fa rehefa any ane ka nenina mandrak'izay tsisy fanafodiny tsy misy fanafodiny anie rehefa any rehefa any farimy rehetra afisolo farany ka mandrak'izay no any mahery vaika loatra anao pasteur ho ianao angamba mieno zany nefa aleko mahery vaika miteny aminao anio satria tsy zakako nijalinao any fa na Jesosy aza tsy nahazaky zany izy ka naleony izy ny maty teo ambony azo fijaliana toy izay ianao no any amin'ny helo ko raha sanatria mbola very ianao de andraiky trao zany nefa engany eka isafidy ny anaraka an Jesosy tompo ianao raha misy tiaka manaraka izy ny tompo na inona azo fijaliana hoentinao eto an-tany na inona fanenjehana ataon'ny olona aminao eto an-tany 70 taona na 80 taona miany any ivesarany zany kanefa zao nitsarovy io zioga entinao io miaraka mitondranao amin'io anie Jesosy entiny zioga koa izy mianara amiko malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho ahita fitsarinao ny fanahinareo inareo ko tsy aleo ve manaraka ny tenin'ny tompo tsy aleo ve manaraka ny tenin'ny tompo zay hivarotra ny mandrak'izainao am'ty tany mandalo ity de vola no atakalonao an'izany inona ny soa azony olona namahazo rehetra ao azy izy nefa veriny ainy misy fa nga misy fahaverezana any misy ny fahaverezana tompoko ary veriky ndray fa tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo tenin'Andriamanitra anie zany aza mety hofitahany devoly ianao ka tsy eritreritra ny mandrak'izay fa Jesosy eto dia tsindriny mafy dia mafy ny veriny ainy inona no men'ny olo takalo ny ainy betsaka ny mpanankarena teto am'izao tontolo zao betsaka fa na aizy izy akehitriny na kaizy reny efa reny sasany aminareo fa mana dictionnaire aho misy anaran'olona malaza be dia be ao anatiny grand dictionnaire Robert ny anarany aiza daolo reny olona reny aza takalo ny mandrak'izay ty mieliny ty aza anakalozana ny mandrak'izainao ity tany mandalo ity havako ko na enjehina azy ianao satria manaraka ny tompo satria manaraka ny tenin'i Jesosy ianao halan'ny olona ianao satria tsy mety hanompo sampy tsony tsy mety hamadika tsony tsy mety hivavaka amin'ny razana tsony tsy mety handray kolikoly hanao kostami hamitaka tsy hanao fanao zao tontolo zao itsony de ho enjehiny ianao sambatra zay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra reo ary ny fahamarinana ry havana inganie isika rehetra zay niaino zao tenin'Andriamanitra zao de sa mahatsapa ny fitiavan'i Jesosy ka naiky anaradian'i Jesosy na inona fizantoetra ary sahitsika mihitsy ny milaza hoe Jeso malalo mpamonjy indro ny haiko raha soanao veloko anompo aho veloko ano vonoka anao zay sitrakao de ho an'Andriamanitra ny voninahitra satria tanjona tokana no tanjotsika kristianina ho tonga ny fanjakanao raha eo ary ataony sitraponao ivavaky sika faly ny fonay raha eo faly ny fonay satria na miraparapa anaty aizy na azy zay eto am'ty zao tontolo zao ity satria ny aizy na manarona ny tany manana ny teninao ho fanazavana ny lalanay zay misaotra tompo voninahitra ny eo anao ary noho zany teninao manazavana izany de omeo anay ny hery ho entinay mankatoa anao ry tompo mba ho voninahitra ny anaranao ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy tompo nanaovanay izany vavaka izany amen.